miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo ekeo ary aino ny mahandriamanitra ny Jesosy Kristy. Izay no hevitra izay raisitsika amin'ny tianio ty ary ety am-piandohana dia tiako sady manazava amintsika fa be dia be ny fivavahana eto amin'ity zao tontolo zao ty fa ny fivavahana kristianina rery ihany no manaiky fa Andriamanitra i Jesosy Kristy. Ny ankabetsahany dia mino fotsiny hoe nisy izy fa le fahefana mahandriamanitra azy tsy inony ary tsy ekeny. Ary izany raha teo no antony nahatonga ny Jesosy nanombo azy teo ambony hazo fijaliana satria tsy nekeny ho Andriamanitra i Jesosy Kristy. Androany dia te hanazava amintsika amin'izany mba ahafahantsika tena manaiky amin'ny fotsika hoe tena Andriamanitra Jesosy io ary mba ny ateraka izany dia hiainantsika izany mahandriamanitra ny Jesosy Kristy izany ka hananantsika fifaliana ao amin'ny androm-piainantsika miaraka aminy. Ny jaona toko voalohany andiny voalokatra amin'ny efatra amin'ny telopolo ihany no raisina fa tsy ny Baiboly iray manontolo akory hanazavana sy hanamporofona amintsika mahandriamanitra azy. Ary voalohany amin'izany amin'ny andininy voalohany amin'io jaona io dia misy ilay teny manao hoe ary tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Izany hoe ny teny dia Andriamanitra, ny teny egalina Andriamanitra. Dia nefa ny amin'ny andininy fefatra ambin'ny folo dia misy hoe ary ny teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika. Le teny tonga nofo nonina tamintsika dia Jesosy Kristy. Nefa ry ambony ry dia fanambara fa ny teny dia Andriamanitra. Maneho avy hatrany izany fa tena Andriamanitra tonga nofo i Jesosy Kristy. Faharoa dia eo amin'ny andininy fahatelo misy teny manao hoe izy no nahariana ny zavatra rehetra ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray aza. Dia mbola misy ihany manao hoe izy no nisy mpiainana ary ny fiainana no fahazavana ny olona. Izany hoe maneho izany fa tsy olona mitovy amintsika mihitsy izy na hoe olona nahavita zavatra mahagaga fotsiny fa izy no nisy mpiainana raha tsy izy dia tsy nisy izao zavatra ary izao na dia iray aza. Maneho izany fa tena ambony lavitra noho ny olombelona mihitsy izany Jesosy Kristy tompo izany. Ary ambarany eo fa hoe izy no fahazavana, izay fahazavana ho an'izao tontolo izao. Eo amin'ny andininy fahavalo sy ny fahasivy no anambarany an'izany. Dia rehefa jerevantsika tsara ohatra zao ny andininy fahafolo dia misy hoe teo amin'izao tontolo izao izy ilehibe io dia eo koa ny hoe ary zao izy nanaovana izao tontolo izao dia le izy koa ilehibe nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy dia le alehibe. Entina anambarana ny Jesosy Kristy daholo izany dia natao lehibe daholo, tsy natao izy ikely na hoe azy akely fa alehibe sy ilehibe manehoana fa Andriamanitra izy. Raha mijery ny Baiboly ny témoin de Jéhovah ianao ohatra dia mahita fa ikely sy akely no ampiasainy zareo rehefa manambara ny Jesosy Kristy izy. Ny dikan'izany dia hoe tsy Andriamanitra natao hivavahana i Jesosy Kristy amin'ny témoin de Jéhovah. Ary zany ny fotompinoany témoin de Jéhovah tsy ny Andriamanitra natao hivavahana fa Jéhovah ihany natao hivavahana. Ka eto dia te hanazava amintsika hoe tena Andriamanitra i Jesosy Kristy tompo raha ny finoantsika kristianina ny jerevana. Amin'ny fasivy amby roapolo moa dia mazava koa ny tenin'Andriamanitra izay fahintsika tsara manao hoe ozy isy jaona manambara azy manao hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao. Raha ohatra izy ka olombelona mitovy amintsika tsy possible mihitsy hoe ny fahafatesany teo ambony hazo fijaliana dia ampy ahafafa ny fahotany izao tontolo izao. Tsy sakrifisy n'olombelona zany na iza ka olombelona anankiray ahavita hamafa ny fahotany izao tontolo izao. Fa maneho zany mahandriamanitra azy, maneho zany mahalehibe azy, maneho zany fa raha tsy Andriamanitra izy tsy nahavita namafa ny fahotany izao tontolo izao ny fahafatesany. Ary eo amin'ny andininy fefatra amin'ny telopolo dia tena nanambara mihitsy Jaona manao hoe nahita aho izy ka manambara fa izy no zanak'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra izany hoe maneho fa tena hoe Andriamanitra izy. Ary fantatsika tsara ravana fa mbola vao ny Jaona toko voalohany ihany zao indraisiko andiny voalokatra fefatra amin'ny telopolo fa raha ny Baiboly iray manontolo ny jerevanao dia tena ho hitanao fa ny Baiboly dia maneho fa tena Andriamanitra izy. Ohatra fotsiny any amin'ny Isaia toko fahasivy andininy fahadimy dia haintsika tsara ilay tenin'Andriamanitra manao hoe fa zaza niteraka ao antsika, zazalahy no nomena antsika, ny fanapahana dia eo an-tsorony, any anarany atao hoe mahagaga mpanolontsaina, Andriamanitra mahery, Andriamanitra mahery. Entina anambarana ny fahatongavan'i Jesosy Kristy ary ny tena hoe Andriamanitra mahery izy izany no anambarana azy. Izany rehetrarehetra izany maneho amintsika fa tena Andriamanitra Jesosy Kristy. Ary ny zavatra efatra eto mamaritra ny atao hoe Andriamanitra.
akoatran'izany fanazavany fananaporofony soatra masina zany voalohany dia ny hoe mahefa manerana zao tontolo zao izy tsy voafetra ny toerana fa naiza dia misy azy ny faharoa mahalala ny zavatra rehetra izy fantany daholy na ny taloha na ny ankehitriny na ny taizana na ny mity miafina na ny tsy miafina dia fantany daholo ny fahatelo dia ny hoe mahavita ny zavatra rehetra izy manana ny hery ahafahana manao ny zavatra rehetra izy ary naseho an'izany tamin'ny fahavelomany ary ny farany dia ny hoe satria izy dia mandrakizay tsy nisy hoe fiam-potoana ohatrantsika olombelona hoe tamin'izao ka hatramin'izao ihany fa alpha sy omega araka ny ambarany Jaona teo dia ny hoe ary tamin'ny voalohany ny teny zany fa tamin'ny voalohany izy dia efa tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany izy dia efa nisy ary hatramin'izao izy zay ny maneho fa ten'Andriamanitra Jesosy Kristy inona ny vokatra zany fa maninona zany tsy maintsy tsindriana mafy mba voalohany aloha mba ahafahantsika tena mino satria zava-dehibe tamin'i Jesosy Kristy tompony fanambarana izay nataony Petera manao hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona maneho fa hoe fanekena fa tena Andriamanitra Jesosy Kristy dia zava-dehibe amin'ny Jesosy Kristy tompo zany ary ianao koa mila maneho an'izany hoe tena Andriamanitra izy ny zavatra teraka zany dia anankiroa farafakely ny voalohany dia hoe azo ivavahana tsara izy zany azo ivavahana izy zany tsy tokony isalasala mihitsy tsika mivavaka aminy tsy tokony isalasala mihitsy tsika iantoraka aminy fa azo ivavahana izy satria mahita manerana mandrakizay mahay manao zavatra rehetrarehetra zay zany aloha ny voalohany ny faharoa koa nefa ny dia izao ny hoe ny fahafantarantsika fa manana izany toetra sy karakteristika mahandriamanitra azy zany izy dia miteraka fifaliana ao antsika zany miteraka fifaliana ao antsika zany indrindra fa anatin'ny fiatrehantsika ny olana azany any natonga anazy ny temana hoe aza matahotra fa mombanao satria misy le toetra sy le hery mahandriamanitra izy mahandriamanitra azy mihitsy dia miteny aza matahotra zany hoe ny zavatra ateraka izany eo amin'ny fiainantsika dia tokony ahatonga antsika anala ny tahotra eo amin'ny fiainantsika anala ny alahelo eo amin'ny fiainantsika fa manan'Andriamanitra maherintsika izay miaraka amintsika izay miady ho antsika izay manampy antsika ary mitoetra ao anatintsika izany Andriamanitra izany mba fantatra hoe ny asarobidiny zany fahamarinana izany be dehibe ny tsy mino ary be dehibe no misalasala fa itsika kristianina dia tena hoe andehantsika hiaraka amin'io Andriamanitra io andehantsika handray an'io Andriamanitra io andehantsika ampitoetra an'io Andriamanitra io ao anatintsika fa niara-nonina tamintsika ozy izy ny teny dia tonga nofo zany hoe io ilay Andriamanitra io dia miditra ao anatina nofo ao anatina vatana flesh ao anatina vatana dia monina ao anatintsika io vatanao io ilay nofo izay tiany Jesosy Kristy tompo androany hidirana anehoany ny mahandriamanitra azy anehoany aminao fa mahay manao ny zavatra rehetra izy ary mahalala ny fiainanao iray manontolo izy ary Andriamanitra manerina ny zavatra rehetra izy dia mahavita ny zavatra rehetrarehetra izy eo amin'ny fiainanao ary zany no mahatonga hoe iaino le mahandriamanitra ny Jesosy Kristy dia tena hoe manana fifaliana fa tsara ny Andriamanitsika mahery ny Andriamanitsika ary tena Andriamanitra Jesosy Kristy tsy natao isalasalana zany na iza miteny aminao fa tsy Andriamanitra Jesosy Kristy dia zany natao hoe antikristy zany hoe manohatra ny mahandriamanitra ny Jesosy Kristy dia maireza ary nasoanao zay vidéo zay dia izarao sujet ihany koa ny page marque 16-15 fa mbola marobe ny fampianarana kristianina zay ho hitanao anatin'izao page zao dia samy tain'Andriamanitra miraso antsika rehetra tompoko